Fa ny hita fotsiny dia hoe tsisy mpanohatra eto. Tsisy mpanohatra eny amin'ny antenimieram-pirenena. Satria lany zato isan-jatony ny mpanina. Raha misy mpanohatra eny tokony fandehany raha 20 izy ny député mpanohatra dia tokony nanolotra candidat iray izy. Nafatany ara fa tsy ho lany. Dia io candidat tokony nahazo vato 20 maty teo. Farafaratsiny nisy olona maty eo namono ny tenany mba hampisoa Madagasikara. Tokony ataon'le olona tonga amin'ny fitondrana ny hampandroso amin'ny Madagasikara. Tokony ataon'le olona ny hanasoa ny vahoaka. Fa tsy tokony zao hitantsika maso zao mpanohatra. Fa tsy sarisarina mpanohatra miseho masom-bahoaka fotsiny manohatra fa ny tena izy zavatra rehetra mitranga akôro politika daholo any ambadika any. Inona le tena atao hoe mpanohatra? Ny tena atao hoe mpanohatra mahatonga an'le fahantrana. Zay ny anotoeriko. Inona amin'izao fomba fitondrana zao zay le fomba le hoe anoheranao? Le inona amin'izao fitondrana misy zao no toerinao zany zao? Dia ny toeriko aloha dia le zava-bitany Andry Rajoelina moa natikambo mihitsy izy ny teny fa ho hitanareo izy. Fa ny zavatra ho vitako nataony. Marina fa mpitondra hatramin'izay napakatra ny vidim-piainana foana. Fa rehefa jerena ny tantara tamin'ny andron'ny Didier Ratsiraka deuxième république. Menimenina daholo hoe tsy lasa rehefa tonga jerena ty ariana vao maika 10 avo eny na 100 avo eny ratsy noho ny nataon'ny Ratsiraka dia hoy izy hoe ampisafidianao nge reo vahoaka reo. Inona ny tianao? Tamin'ny andron'ny Didier Ratsiraka lahatra menaka ianao, lahatra vary ianao, laharana amin'ny PP-nina. Fa nanamboly ianao, nanana fahefa-mividy sy fahafahana mividy an'letana. Fa mihinana ianao na ny lahatra adiny 2 ary na ny lahatra tapakandro ary ianao any amin'ny farany ianao afaka mividy an'letana. Zay ve ny tianao sa androany tsy misy milahatra? Fa ny zavatra fantatrao sûr ny mbola malagasy. Tamin'ny andro Ratsiraka taux de change fixe. Nisy ny fahefa-mividy, nisy ny fahafa-mividy. Fa le vokatra ny tsy ampy. Zay zany tany ny ereran'ny Didier Ratsiraka. Tsy napiakatra ny famokarany izy sakafo. Dia lasa ny laharana le izy nefa le olona manambola. Fa nanomboka tany amin'ny faraparan'ny deuxième république izy tamin'izany tsy na taux de change fixe. Rehefa taux de change fixe tsy misy afa tsy décret mampiakatra na mampidina ny sandam-bola. Dia tsy nitsatra izy naka décret napidina ny sandam-bola. Tetika tsy laharana intsony. Ratsy be le tetika. Ary zary mpandalo teto tamin'izany fanarehan'izay dia tezitra hoe azadino fa alohan'ny août 91 iny efa tsy nilahatra intsony angeny malagasy satria efa nitotongana 500% ny sandam-bolantsika tamin'izany. Dia efa tsy natakatra vary, tsy nititra niala teo zany Didier Ratsiraka tany am-boalohany raha oharitsika ny franc malgasy no oharina amin'ny euro. Franc français zany fa avadika euro. Dia netombohany io 328 francs malgasy no 1 euro. Raha nisy na 1 euro fa avadika 1 franc français 50 francs malgasy io no manome 328 francs malgasy manome 1 euro tamin'izany. 91 efa 1500 francs ny 1 euro. Natonga ny Ratsiraka ny anjery iny. Efa nahantra ny olona, natonga ny olona sa nandeha nanafika ny avoloha. Efa fatany tao fa miaramila tao, ny ambina tao. Fa nandeha ny olona fa maty. Tonga Zafy Albert napiditra ny flottement tamin'ny 1994. Dia niditra Marc Ravalomanana. Le 1 euro 6000 francs tamin'ny andron Ravalomanana nanao décret izy tamin'ny 1994 2004 tamin'ny 2004 juillet 2004 nametraka ny flottement na midy ara-panjakana. Dia le 1 euro 6000 francs lasa 12000. Fa maninona ny nasorony Ratsiraka fa Ratsiraka ny tamin'ny Ratsiraka tsika mbola niaina tsara. Ny anjera Ravalomanana tonga ny vary 7500 francs kilao. Nasorona tsy lany intsony Hery Rajaonamampianina ny soloany Andry Rajoelina. Ny 1 euro lasa 25000 francs. Tamin'ny andron'ny Rajao mbola tsara.
Azadiny fa tamin'ny andron'ny rajonary mampianina nijaly daholo tsika. Efa menimenina. Zao tsika mbola menimenina. Rafitra mipetraka le midy marché interbancaire de devise na flottement no mila foanana. De miverina amin'ny taux de Fa change io no fixe. fandimbiasany Fa io no fandimbiasany hatramin'ny andro Francis Caravony matraka androany. mandraka androany. De zay ao anatin'io na zara nge atao hoe ataovy mitondra an'ity firenena ity. Sika nge tsy zara fa manondrana ny velany fa manafatra be dia be de normal raha menjera ny santam-bolatsika. Olona dondrina no miteny an'izany. Fa théorie tsy mitombina zany. Satria nahoana? Raisiko ny Komoro etsaka iketsy. Tsika moa miteny hoe misy sary io de anao karazana cinéma kely eto. Tsika miteny zao franc comorien sy ny franc malgasy mitovy. De ny atsika le franc CFA lasa hoe franc malgasy. Ny comoriana le franc CFA lasa hoe franc comorien fa mitovy reo. Tsika androany teny io 500 francs malgasy na 500 francs comoriens mahazo 1 euro. Androany tsy amin'ny volanao. Ary nanazavako an'izay le volamena zay zava-nisy. Taloha mitakaly volamena ny dollar américain. Ny antony tsotsoroko le izy satria vita ny ady lehibe faharoa de hoe mila vola iombonana zao tontolo zao de lany ny dollar américain no atao volombonana. De izy mbola mandeha manjaka iratany zao. Fa ny teny kosa ny firenena hafa hoe asio garantie io volamena. De ny zavatra trangany isy tamin'ny 1926 ny général de Gaulle no filoham-pirenena frantsay nalainy ny réserve dollar atao amin'ny Banque de France nalefa ny tany États-Unis de niteneny hoe atakalozany le garantie ary io volamena. Zao tsika vao mamoka zao tsika vao hoe hita hoe mamokatra volamena. Dia move misy samy teny fa tamin'izany ny franc français mafy indrindra satria izy nanana stock volamena be indrindra tao amin'ny Banque de France. Tsy atopoko. Izy avy any Chine manina tsy menjera ny dollar raha oharina amin'ny yuan vola sinoa. Tsisy mavaly. Fa tsika vokisana hevitra aingina. Paiteo karena tsika nam'ireo dondrina misy paiteo karena manaraka an'le théorie nahazavaina aminy ary ny ataon'ny économiste eto amintsika de zao nampianatra 20 taona 30 taona teny Ankatso. Raha vao manaiky manaiky izy fa diso le fiteniny de miaiky izy zany hoe ny fiainako ray manontolo zany diso foana ny zavatra diso daholo zany ny zavatra nampianariko. Sarotra aminy zany miala amin'iny. Fa ny ataony de hiaro an'iny foana. Tsy afaka miala amin'iny izy. Miaiky izy fa diso ny zavatra anamarinana an'le fisian'ny flottement. Tsy misy justification io flottement io fa azo foanana io. Io ary ny tena loza amin'io de zao ampahafantarina ny olona. Fa izy io ve avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny banky iraisam-pirenena maniry antsika hoe ao anatin'ny politique monétaire flottement tokony ho ataotsika eto Madagasikara sa safiditsika manokana? Safidy io tsy misy. Zao tadidina ny banky iraisam-pirenena na ny FMI na ny Banque mondiale tsy mahazo panolotsaina toekarena ny Zafy Albert tamin'ireny 91 reny. Ny enjera tsiraka août 91 tamin'ny taona 92 ny ranako niresaka amin'ny FMI sy ny Banque mondiale. Nomena anarana, nomena telefona, ny fampiantso tamin'ireo tena ifanandrana aminy mihitsy. Nanao fanahinina. Hijery hoe ahoana mihitsy ny tena fomba fiaingan'ny reto FMI sy Banque mondiale. Za zany vao miditra doza zay tsy anaiky dévaluation volanay tsony. Tsy hoe za zany nihevitra koa tamin'izany hoe terena mantsika tamin'izany. Za zany no tsy haiko ohatran'ny olona rehetrarehetra androany hoe misy teritery eo de za nihevitra hoe terena atsika. Hay io safidy tany amin'ny farany. Zay hoe tsy anaiky rehefa tonga eo Zafy Albert tsy anaiky tsony zay ny dévaluation volanay. Fa ahoana ozy? Io mamono anay 500% dévaluation nanareo tanàna matanjaky reo ary tsy mataty 100% na dévaluation nareo. Nefa 500% tamin'izany. Ka nareo io zara fa manondrana nefa ny manafatra be dia be de mba io mba équilibré nazy afaka ny Chine makany ny soviétique makany nahoana nareo tsy andeha nareo hoe nitoka-monina ery amin'ny océan Indien de arahako izy ekeko araha. Fandala aloha fahaizony Amerikanina. Ny Amerikanina
manome subvention ny tantsahany, manome subvention ny secteur aéronautique, secteur ny vy, secteur ny zao, tonomboky teo daholo. Fa izy koa ny européenne mipaka politique agricole commune, milliards d'euros mena fotsiny ny tantsaha tsy hiasa. Subventionné ny tantsahany koa reo, misubventionné an'izao, misubventionné an'izao, misubventionné an'izao. droit de chômage. Afa-tsy reny. De tsy andraso aloha, tsy manina raha fandoa ataovy ny privatisation nefa zao. Tsy avy mody ara ny BNP sy Crédit Lyonnais tam'izany de gaga aloha le rangady ny fa ianao nga tsy tia frantsay. Zafady aho fa ianao ny rasiste. Fa tsy misy folo seconde ianao ny teo hoe privatisation. Tsangany izy boramena be tena je m'excuse, vous avez raison. Azafady fa marina ny teninao. BNP sy Crédit Lyonnais banque pantsakana. Privatisation resahanao amiko. Problème atsika rehefa miteny nefa misy banque mondiale de oui monsieur. Vao miteny de oui monsieur. Tsy napoziny io. De ozy izy mahatonga any mitaky privatisation, azafady fa tsy privatisation io. Tsika sanao azafady izy fa tsika sanao mahafantatra fa tsy privatisation io fa tsy manana teny afaty zay mba eritreretinareo hoe zany hoe expert ny efa misy ny banque mondiale tsy manana afa-tsy le teny diso satria nahoana le teny diso no entiny de nekeniny aty de lasa ohatra ny teny marina. De rehefa ny teninao raha nenareo izy raha vo zavatra eto amin'ny fanjakana tsy mandeha de tsy maintsy privatisena. Zao nareo izy mahatonga ny rotako ohatrao de zay manao foana ny fanjakana. De izy tamin'ny azafady raha ataovy noir sur blanc soraty ny taratasy ny règle du jeu. Rehefa hoentin'ny fanjakana tsy mandeha privatisena. Eny ozy raha zany nareo tsy ho tafavoaka eo d'accord raha arahako ary ianao ary de zao ary privatiser daholo ny ministère aminay fa reo hoentin'ny fanjakana tsisy mandeha amin'ny lôny. De fa eo ihany nareo privatiser koa ny présidence ny république fa io ny voalohany tsy mandeha. Tapina ny dôme tsy navaly izy de ozy inona raha ozy izy vahaolana mba entinao niawa de zao aza privatisena zany daholo ny bankinay. Zay mila banky malagasy. Fa leo kilavitra ary voalohany amin'ny voalohany imposenareo zay terenareo zay hoe expatrié no directeur amin'ny bankinay. Tanao fa rehefa miteny expatrié frantsay no atsaiko tsy anti français mihitsy karaha ohatra io expatrié io misy manao tsindry politique anaonao foana miprésenter ny démission izy de mitrantseriknareo vita le resaka. Zao réunion samihafa nataoko tamin'ny efa misy banque mondiale fa ohatray daholo no entiko tao ny faneho-kevitra. Za no mitarika. Za no miteny zay tsy anao zay zao. Le banque mondiale vita ny réunion de ozy vous êtes un pragmatique. Fa le FMI tsy napoziko. Fa vita ny réunion, za efa hoe andefa vita, andraso ozy. De namoaka dossier izy avy any ambany le dossier be de be eo amin'ny zalahy io. Meko chiffre ianao fa za tsy nanome nininana anao. Satria za tsy manana droit hanome nininana anao satria anao tsy officiel fa officieux. Io dossier confidentiel io nameny raha mila adiny roa ary ianao andinika an'io, mahazo maka note ianao, mahazo meko taratasy stylo, raisy daholo zay note tianao fa tsy mahazo miteny ianao zany nanome an'io satria voaroko amin'ny asako raha miteny hoe nanome an'io anao satria tsy manana zoa hanome an'io anao satria anao tsy officiel. Ka raha miteny ianao hoe amoaka chiffre nareo de miteny ianao hoe zany ny FMI nanome azy, zay iteny zay tsy nanome an'io. Sopapa le izy. Fa tsisy ny teny na ny FMI na banque mondiale raha zany nataonareo potena nareo tsy nisy. Resaka daholo reny. Ny problème eto amintsika ny olona eo ampitondrana tsy manana vahaolana. De ny excuse etin-dralahy de ka tsisy hevitra fa tsika misy teritery, tsy misy teritery zany ao. Recommandation nataondreo. Fa nahoana tsika tsy maintsy tonga tany amin'ny fanitsina radrafitra tonga tany amin'ny hoe fisitahany fanjakana tamin'ny andro professeur Jafy Albert zay nitoloranao saina ary ianao Sendrematour Alson Roger anisan'ny mpaitoekarena tao anatin'izany fitantanana zany miaraka tovinanary raha be tsy tota. Ka zahako tsy tao miala tsiny zange alohan'ny nametraka ny Jafy Albert teo amin'ny fitondrana fotsiny fa vo hitako hoe makany amin'ny flottement io sy makany amin'ny tsy mety. Za tsy nanaiky na ndray andraikitra tao na ray seconde ary. Tsy nanaiky tsy tao satria fantatro fa opotika io, opotika Madagasikara. Taty rina vao fantatro hoe professeur pasteur Andriamanjato rery no contre ny flottement. Fa tsy navita nanohatra le olona tao anatiny tao. Fa za vao hitako hoe mandeha amin'ny tsisy le izy niako
za tsy olona no toanako fa hevitra zany hoe raha vao miala am'le hevitra de tsy manona an'le olona tsony aho tsy tao tsy afaka miteny mihitsy anao hoe tao ahako ary zay mahatonga androany miteny hoe iny flottement io no pozina io no mila foanana fa ny tena loza fa saika teneniko teo io flottement io niditra teto tamin'ny 93 tsy nisy taratasy ara-panjakana tsy nisy décret tsy nisy ininy fa amin'ny gazety tsika mamaky hoe tafiditra anatin'ny flottement ny vola malagasy mitsingevaheva ny sandabola be zany miankina am'le zava-misy tolotra sy tsinady de tamin'ireny tsika eny an-tsena isan'andro miakatra ny vidin'entana de ny olona eny tamin'izany de hoe flottement io e flottement ny fahafantaran'ny olona flottement tamin'izany de mitovy amin'ny fahafantarana délestage amina ankehitriny fa 2004 zany hoe folo taona ty aoriana zany vao tonga saina ry zalahy teo hoe tsika ty mandeha gony de raha valomanana no nasaina nanao décret tamin'ny 2004 nametraka ny midy ara-panjakana de zao dépréciation ve zay sa de mbola dévaluation ihany dévaluation ny vola foana mandeha lala tolotra sy tinady le fa ny jus nametrahana azy ara-panjakana fotsiny zany hoe natao officiel kokoa zay officiel kokoa le izy de zao mantsy matsikaiky androany amy teny foany le midy raha tsy nanao an'le décret marika ravalomanana 2004 ka androany zao nareo manontany amiko hoe ahoana nanafoanana an'le midy ozy ambava fotsiny hiteny daholo ray reo économiste dondrondro aiza koa ny zavatra foanana vava fotsiny ka ina raha no foanana foana koa azy niditra ambava izy de foanana ambava fa soa ihany amy ratsy sy amy tsara fa nisy le décret ravalomanana de androany mora kokoa amiko miteny hoe ny anafoanana ny midy tsotra abrogena ny décret nataony ravalomanana tamin'ny 2004 de foana ino moa ny référence an'io décret décret tsy adiko so fa alefako tsenjery fotsiny 721 izay 2024 de 721-24 tamin'ny juillet 2024 2004 721 04 de 721 izay le izy 2004 tamin'ny juillet 2004 zay le izy de lasa mora no manazava an'leo le an décret mpanjakana no miabrogé azy miverina amin'ny tabola tsy mivovotsika samiala dia akarina am'izay décret no afahana mampiakatra sy mampidina sandambola fa tsy tolotra sy tinady de akarina 200% aloha ny sandambola fa maty le malagasy sika raha mbola miandry any amy 2028 mety tsy le mitady planche à billets ve zay resanao zay tsisy idiran'ny planche à billets zay tsisy idiran'ny planche à billets mihitsy zay tsisy idiran'ny planche à billets zay satria vao maika raha midina ny référence rehetra amin'ny entana raha ivity etany ianao androany 2 mekeny vola mikirakirain'ny olona ny ampelantanany zany dikan'izay dikan'izay maro be kokoa ny entana azo vidina nakely ala ny volany ampelantanany raha mihoatra amin'ny volany ampelantanany fa tsy ampy ange zay le hoe akarina 200% sandambola raha akarina 200% sandambola miena ho ampahefany vidiny lasantsy ny zavatra rehetra farana avany velany fa tsy ampy zay satria nahoana raha olona mividy vary 1 kilo isan'andro lasa afaka mividy 4 kilao satria nidina amin'ny ampahefa liziny zara efatra vidy fa tsy mbola afaka mitsabo tena le olona io tsy mbola afaka mihinan-kena tsy mbola afaka manao zao tsy mbola afaka manao zao zany hoe le fahefa mividy le vola no nazovana am'izay fotoan'izay fa eo no ampidiriko le hoe mila fahafa mividy am'izay koa le olona satria na ho ampidirino ampafolo le raha mividy entana rehefa tsisy volany posin'le olona tsy afaka hividy entana izy le fahafa mividy ny asa de hoe le programme ny FMI malagasy atolotra iny hoe ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa de ohatra ray foana ny etiko manapirofo an'izay hoe azo atao am'izay fotoan'izay rehefa foana ny midy vo azo atao io azo atao 3 alina isam-bolana azahoana trano anao le trano tsy manofa trano ianao 3 alina vente location ve zay resanao zay sa vente olona tsotra mandeha any amy de zao ny izy sa tena traity tonga de traity fa le 3 alina tsy miova mandritry ny izy zany alavaina 80 taona raha eo mity tsisy anyme volanao 80 taona mindram-bola 80 taona alefa 80 taona ny fitramam-bola rehefa anao trano de mitsipotipotika fa le 3 alina tsy miova mandritry ny 80 taona zay le kajy
raha maty alohan'ny lenimpolo taona ianao be de be no faty alohan'izay a dia mifindra amy taranaka ny trano sy ny trosa fa ny zavatra izy androany de androany raha vao atao zay a anao trano daholo tsika rehetra rehetra tsy misy ohatranona 3 alina ariary ange raha resika eto Analamanga tsisy anao trano daholo le olona ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa fa tsy zay fotsy fa be de be ny sehatra ho tarihan'izay be de be ny sehatra rehefa midina amin'ny apahoe fa mividy ny entana ka mibanahaka le asa satria rehefa hoe fanaovana trano ange ianao tsy azo vola amin'ny banky raha tsy secteur formel tsy maintsy orinasa mijoro zany a vao mahazo vola amin'ny banky ianao ka raha vao orinasa mpanao trano raha mijoro tsy olona mpanao tao trano fotsiny ngeny eo misy orinasa ao a misy directeur ao misy directeur adjoint ao misy secrétaire ao misy logisticien ao misy acheteur mpividy entana ao misy commercial ao mandeha mitady client misy zany hoe le zavatra inaran'ny ankizy ny akatsy koa hitoboka koa ny asa ao mila comptable ao mila an'izao ao mila an'izao ao rehefa tafiditra orinasa tsotra le izy fa raha am'izao tsika miteny zao a pasorano alainao tsy misy an'izany rehetrarehetra zany tsy mamorinasa ary io no kianiko am'le zavatra ataon'ny fitondram-panjakana le hoe ny any atsimo nomenany zarandray ny ilminita any atsimo ny any Tuléar base Tuléar amorinasa 4000 4,000 naray tsara ny asa forononao ka TDL ny karama tonga de landy tsy misy fiantraikany any amin'ny toe-karena satria reo TDL reo raha TDL le karama tsy mijanona elo amin'ny banky ny vola iny aloha voalohany ny avelan'le olona ao tsy maintsy mamela 100 000 francs ianao ohatra na 200 000 francs dino no avelan'le olona fa jereo rehefa tonga amin'ny farany volany milahatra daholo ny olona akan'le vola 7,9 le karama raina satria vao tonga ary iny efa tsy mahatratra ny 5,10 volana akory vao tonga iny de landy tsy misy zany iny fietraikany any amin'ny toe-karena na kely aza fa fampijerety fontsy tsika le izy zany ny tena zavatra ilaina dia mamorinasa ianao de le asa mavelona ny tsirairay fa tsika miteny zao mantsy loza nge hoe le fizarana vary io aplarinao le olona mandritry ny ray andro dray avy eo verena ndray rapitso contre productif ange zany le olona zany tsy afaka miasa ianao zany maniraka ny olona tsy asa matoy zarainao vary tsy zay ny zavatra tokony isy ny zavatra tokony isy tsy tokony ilahatra vary tsika fa tokony anana asa mahavelona tsika tsirairay averiko eto rehefa ny dadabeako instituteur mpampianatra CEP na vita trano roa izy ao am-patsakana ny trano ray 3 étages en dur ny trano ray tranondrazana tsy niditra banky ny dadabeako zany na vitan'izany ny dadako tam'izany tsy mbola inspecteur akory fa tsy haiko contrôleur angamba tam'izany tadidiko tsara fotsiny hoe simcan nandeha tam'izany tomobile ny voalohany simca arandy de mivoaka ny P60 de namidy le arandy de mividy P60 izy de mivoaka ndray simca monlery de namidy le P60 de nisoloina simca monlery hatrany de avy eo nahazo simca 1100 spécial reny izy nefa izy tsy inspecteur fa mbola cadre be amin'ny fanjakana ngamba zay le hoe le fahefa mividy sy le fahafahan'le olona mividy no mahatonga ny firenena mivoatra fa ny zavatra misy am'izao fotoana zao de tsy izy mihitsy tena tsy izy mihitsy mbola tsy nisy filoham-pirenena tao amin'ny 9 taona na vita ny Andry Rajoelina mahatonga ny Madagasikara mahandro ohatr'izao fantanina farany Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson ngamba mampakasy an'izay politika zay ihany hoe lasa mifanondro sisy ianareo ny farany ny amin'ny hoe miatsy mpiara-manady nareo aty amin'ny mpanohana ny tahina Razafinjoelina ihany koa nge tondron'ny ary amin'ny ankilany hoe nareo koa ny tena mpiara-manady nentina namotehana ny fanoherany io nge zany sisa ny fomba politika eto ny fanaratsy zahako miteny rehefa miteny zahako tsy vitany hoe manakihana tena kianiko ny zavatra ataon'ny Andry Rajoelina tsisy mandeha amin'ny laoniny fa za manome vahaolana talohan'ny fifidianana herintaona mialoha nge zahako mitety aina amanjery
teto aminareo ary ahako. De niteny aho hoe meko any Andrajoelina ny vahaolana satria efa potika le malagasy. Sitranay a vita heritaona alohan'ny fifidianana io fa tsy mbola ihany fifidianana indray le olona. Niteny ahako a, nitety station, meko any Andrajoelina ny vahaolana. Ka raha tsy hainy raha miteny, raha miteny izy hoe tsy haiko ny manao azy ka miantso ahy izy ho tam'izany a, de hoy izy hoe za vonona raha tsony a ka tsy vitako mampidina ny vidin'entana ho ampahefany. Zany hoe raha 2 arivo lasa 500, azo ny ampidirina hatranomaizina. Za niteny an'izany ahako. Za miteny an'izany nge tsy maka risque na kely de kely ary. 0 risque satria resaka sandam-bola io. Androany ny 1 euro a 5000 francs. Raha mividy zavatra 1 euro, asoritsika aloha ny resaka tombom-barotra hoe raha mividy zavatra 1 euro zany ianao a, amidinao 5000 francs. Raha karinao sandam-bola, lasa 1250 francs ny 1 euro, miditra letana 1 euro, vidinao 1250 francs. Tsy manao magie ianao fa le sandam-bola fotsiny nampiova azy. Zany hoe zany teny an'izay, tsy maka risque hoe ho gadrainy. Tsy afaka nagadra azy satria fantatro mora manao azy a fampikarana ny sandam-bola. Zany ve de ho ampitovianao amin'iza n'iza mpanao politika eto a. Za rery ny mpanao politika manome vahaolana. Asa manao engagement. Za nge reny latsaka filoham-pirenena reny mametraka taratasy any amin'ny HCCA. Miteny hoe raha lany a ka ao anatin'ny 2 volana iasako tsy midina ho ampahefany. Tamin'ny 2018 io midina atsasany. Tamin'ny 2023 tsy midina ho ampahefany vidin'entana, esory amin'ny toerako aho. Za manao ny taratasy nge tsisy risque mihitsy hoe hiatry ny taratasy iny. Satria fantatro hoe ahoana ny anaovako azy, fantatro rehefa atao io a de zao ny vokany. Na i Andrajoelina nge manafona ny midy tsy mila akariny 200% sandam-bola mécaniquement, arithmétiquement lasa zay vidinao 1 euro tsy 5000 francs io fa ampahefany iny 1 euro 1250 francs. Azony atao nge zany. Zany hoe tsisy risque ny tenenako an'izay. Fa andomana ny sain'olona fotsiny hoe satria le olona rehefa miteny anao de hoe mitovy daholo reo. Za tamin'ity ty tsy mitovy. Ary efa meko azy mialoha fa za rehefa nanomboka nanao pré-campagne zay tsy hoe pré-campagne fa talohan'izany zay fa nanomboka nitety amin'ny Madagasikara. Rehefa mamory olona de misy olona foana ao, zany arehanao ny teny an'iny. Hoe gadrao raha tsy vitako mampidina ny vidin'entana ho ampahefany.